Rahabatsika rehetra ny tokantrano indray tompolasy tomboko vavy ho amin'ity alarobia fahatelo amby roapolo ny volana aprily ity. Ato anatin'ny fampirahalam-baovao indray isika izao manasanao araka izany hatramin'ny faramiarabanao ihany koa Sibela Nodrimazava. Mirabanao miara-manana mirabantsika rehetra manaraka ny fampirahalam-baovao ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Tapany voalohany amin'ny lohateny-baovao avy hatrany ary ho tanterahana ny 30 jona izao ao Paris ny fivoriana faharoa ny komisiona iraisana eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara mikasika ny famahana ny olan'ny nosy manodidina ambaran'ny filoha Macron fa tsy mitsahatra ny mandinika ity raharaha ity ny avy amin'ny andaniny frantsay hatramin'ny taona 2022. Tsy araky ny feo ny ninana ely fa tonga nanatanteraka ny fitsidihana ara-panjakana na ny visite d'État eto Madagasikara ny filoha Emmanuel Macron miaraka amin'ny vadiny Brigitte Macron no raisina tao amin'ny arifindra rehetra fanao rehefa misy fitsidihana ara-panjakana ny filoha Macron mitady. Tapany faharoa amin'ny lohateny nainga azo any Rome ny ariva ny Monseigneur Désiré Cardinal Tsarahazana hamonjy ny fandevenana ny Papa François tanterahana ny sabotsy izao no hamonjy ihany koa ny fivizana ny Papa vaovao raha minambara ny androany taory ny Eucharistie masina isorana sy amezam-boninahitra an'Andriamanitra no ireo fahasoavana no raisin'ny Eglise Madagasikara tamin'ny Papa Ray masina François. Raha ny fanetretena sy nahitsy fiteny ny Papa Ray masina François ho ny Père Pedro Opeka nandritra ny Eucharistie masina isorana sy amezam-boninahitra an'Andriamanitra no ireo fahasoavana no raisin'ny Eglise Madagasikara tamin'ny Papa Ray masina François tanterahana androany teny amin'ny Écart Saint François Xavier Antanimena androany namafisiny nonce apostolique fakantahaka ny Papa François amin'ny lafiny rehetra. Rosotsika avy hatrany ary ny andinindiny-baovao amin'ity androany ity 13 aprily izay daty manan-tantara ho amin'ny Madagasikara ny fahatongavan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron voaresaka nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay niarahany filoha roa-tonta ny raharaha nosy manodidina na ny Îles Éparses androany teny Avilo. Samy naneo ny fahavonona ny roso amin'ny fanohizana ny fifampitiniana momba ny raharaha nosy manodidina ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay ny 30 jona izao ao Paris no tanterahana ny fivoriana ahitana ny avy amin'ny fanjakana malagasy frantsay anokafana indray ny dinika andia ny faharoa momba ny raharaha nosy manodidina nasongadiny ny filoha Rajoelina tao anatin'ny fandraisam-pitenenany fa firenena mpiara-miasa azo antoka Madagasikara i Frantsa manam-pirofo izany ny fanomezana tantsorika amin'ireo tetikasa goavana telo natao sony iarahana amin'ny Frantsa fitiavana doni Ivarasata no mitatra antsika ny andindiny izay. Anisan'ny tena andrasan'ny mpanara-baovao tamin'izao fitsidihana ara-panjakana izao ny momba ny raharaha nosy manodidina ny Îles Éparses raharaha mampifanolana ny firenena roa-tonta. Voaresaky ny filoha roa-tonta ity raharaha ity samy naneho ny fahavonona ny roso amin'ny fanohizana ny fifampitiniana ny momba ny raharaha nosy manodidina ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana frantsay. Sur la question des Îles Éparses, Madagascar et la France se sont résolus à travailler et trouver ensemble une solution sur la question. Et d'ailleurs, nous avons décidé d'un commun accord la tenue de la deuxième session de la commission mixte bilatérale franco-malagasy sur les Îles Éparses pour le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet. Ateto amin'ity valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ity no nanamafisan'ny filoha frantsay fa firenena manana fifamantorana mafiorona ara-diplomasia ara-tantara fa indrindra ny fiara-miasa amin'ny fampandrosoana maro lafy à Madagascar i Frantsa. Ces liens ont été parfois
Nous le savons forgé dans la douleur et nous avons engagé un travail mémoriel de fond pour apaiser les mémoires. La restitution des 3 crânes Sakhalave dans quelques mois aura, je le sais, un sens profond. Madagascar devient ainsi le premier pays où sera mise en œuvre notre loi sur la restitution des restes humains de décembre 2023. La France demeure l'un des principaux partenaires économiques de Madagascar, à travers des échanges bilatéraux qui, ces trois dernières années, ont dépassé le milliard d'euros par an, et j'en suis très fier. Plus de 55 filiales d'entreprises françaises sont présentes et emploient plusieurs dizaines de milliers de Malgaches. Elles investissent dans l'énergie, l'agro-industrie, le textile, les télécommunications, la distribution, les infrastructures de transport, les services financiers. Et avec Monsieur le Président, nous souhaitons aller plus loin. C'est pourquoi nous participerons tout à l'heure à un forum économique. Et plusieurs accords ont été en effet signés aujourd'hui pour favoriser l'accès à l'énergie et à l'eau à travers des projets structurants de grande envergure qui correspondent aussi aux besoins croissants du pays. Et je pense notamment au barrage hydroélectrique Volobé avec l'implication d'EDF. Raha fifanaraha-piaramiasa misa enina no vita sony androany nojongan'ny filoha Andrajoelina manokana nitetika asa misa telo izay anova tanteraka ny fiainan'ny vahoaka malagasy hitondra fiarovana sy hampiroborobo ny toe-karena. Voalohany amin'izany ny sihetry ny fampiroboroboana. 3 priorités fondamentales pour Madagascar ont été abordées. Tout d'abord, la transformation agricole et le rôle stratégique que peut jouer la France dans l'atteinte de cet objectif. Pour renforcer notre souveraineté alimentaire, valoriser nos terres et améliorer les conditions de vie de nos paysans, nous devons armer de partenaires de confiance et d'un plan d'action concret. Notre objectif est de produire localement tout ce dont la population malagasy a besoin pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et de devenir le grenier agricole de la région et du continent africain. Io ihany koa fa mahana ny olana mikasika ny sihetry ny angovo izay mbola olana tsy indray Madagasikara amin'izao fotoana izao. En ce qui concerne l'énergie, nous avons la ferme volonté d'accélérer notre transition énergétique à travers les énergies renouvelables, l'éolien, les centrales hydroélectriques et les parcs solaires. L'expertise française conjuguée à nos efforts de modernisation renforcera la capacité de Madagascar à atteindre dans les meilleurs délais un accès universel à une énergie propre, durable et abordable pour toute notre population. Dans cette dynamique de partenariat renforcé, la France s'engage à soutenir ses efforts de transformation verte à Madagascar. La preuve, nous venons de signer l'accord avec le géant de l'énergie française, la société d'entreprise EDF, pour rejoindre le projet Volobé. J'ai également échangé avec le président Emmanuel Macron sur les projets de parcs éoliens dans le nord de l'île, mais surtout le développement du projet hydroélectrique dans Tekezabat, qui sera un projet étatique propre et nous permettra de nous affranchir des subventions colossales qui grèvent chaque année le budget de l'État. L'accompagnement de la France sur ce projet, et particulier aussi, va marquer et changer la vie des Malagasy. Tetika asa fahatelo iarahana amin'ny Frantsa manana ny lanjany manokana ihany koa ny sihetry ny fitanterana. Dans le domaine du transport, la rénovation de la ligne ferroviaire reliant Antananarivo et Tuamasn et la dotation en matériel roulant pour la ligne Fianarantsoa-Manakar sont essentielles pour la modernisation des infrastructures de transport. Il est important de rappeler que ces 2 lignes historiques ont été créées entre 1901 et 1913 par la France. L'appui de la France pour la modernisation de ces lignes revêt un caractère hautement symbolique. 124 ans plus tard, je serai particulièrement fier que la France, à travers vous, Monsieur le Président, puisse faire connaître cette infrastructure de liaison indispensable à l'économie du pays. Anisy ny fivoriana notariny filoha mirahalahy ihany koa io maraina io izay nahitana ny mpikambany gouvernemanta malagasy miisa 8 sy délégationna frantsay miisa 8 ihany koa.
fa eo amin'izay vaovao zay hatrany tsy araky ny feoninina hely fa tonga nanana tanteraka ny fitsidihana ara-panjakana na ny vizity d'État eto Madagasikara ny filoha Emmanuel Macron miaraka amin'ny vadiny Brigitte Macron. Nandray ny filoha frantsay teo ampatongavana ny maraina teo ny Premier ministre Tsay Christian sy ny ministra ny fitinjaram-pahefana sy ny fanajariana an-tany Naina André Titoaina tazana teny amin'ny serana mpiara-manidina iraisam-pirenena Ivato ihany koa ny masovon'ny Fransa eto amintsika noraisina tao anatin'ny arifenitra rehetra fanao rehefa misy fitsidihana ara-panjakana ny filoha Macron mivady ny poka inraika amby roapolo ny tafondro ho fanomezana voninahitra ny fahatongavan'izy ireo raha vao tonga ny todo ny azo ny lapam-panjakana iavoloha ny filoha mivady frantsay efa niandry azy ireo ny filoha Andry Rajoelina sy ny vadiny Mialy Rajoelina mitatitra izay vaovao izay ary nanaraka akaiky ihany koa i fitiavana Dony sy Yves Rasata. Fiaramanidina manokany fanjakana frantsay misy ny soratra hoe Republika Frantsay no nitondra ny filoha Emmanuel Macron sy ny vadiny Brigitte Macron ary ireo delegasiona frantsay miaraka amin'izy mivady androany. Tsy araka ny feona hely fa voaporofy maraina io fa tonga nanantanteraka ny fidihana ara-panjakana eto amintsika ny filoha frantsay Macron miaraka amin'ny vadiny. Tamin'ny 10 sasany maraina no tonga ny fiaramanidina nitondra azy ireo. Tany amin'ny 12 ora latsaka 7 minitra kosa vao nivoaka ny fiaramanidina ny filoha frantsay mivady. Nandray azy ireo ny solotena mpanjakana ny tarihin'ny Premier ministre malagasy ny Tsay Christian. Karipetritra mena sy arifenitra samihafa araka ny laharam-boninahitra mahafiloam-pirenena ny Emmanuel Macron no nandraisan'ny firenena malagasy azy mivady. Miavaka ny arifenitra rehefa ny fitsidihana ara-panjakana tahaka izao. Nanaraka izany tanteraka ny arifenitra natolontsika malagasy ny filoha frantsay mivady. Ny poka 12 ihany koa ny tafondro ho fanomezana voninahitra ny fahatongavany ireto vahiny manakaja ireto. Fomba fanao rehefa misy ny fitsidihana ara-panjakana tahaka izao. Raha vao tonga dia nitodo ny azo ny lapam-panjakana iavoloha ny filoha frantsay mivady. Tamin'ny 12 ora atoandro nivoha ny vavadiny ny lapany iavoloha. Niditra ny cortège présidentiel mitondra ny filoha frantsay mivady. Efa nivonina nandray ny filoha frantsay mivady ny filoha Andry Rajoelina sy ny vadiny Mialy Rajoelina. Nitoy tamin'ny fivetesana ny hiram-pirenena frantsay na raha ny hiram-pirenena malagasy ry Tandrazana Malalao nanoloana ny sainam-pirenena frantsay sy ny fanevam-pirenena malagasy ny filoha Rajoelina sy Macron.
fisafona ny andian-tafika ny filoha ao roatonta taorin'izay. Nanaraka azy mirahalahy ihany koa ny vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina sy Brigitte Macron. Nisy ny fiarahana naka sary teo ambaravarany lapan'ny Iavoloha. Nisotranitra ny lapan'ny Iavoloha izy ireo avy eo niatrika ny fihaonana mikatotrano. Fanan'ny lanja manokana ny tolona ataon'ny vadiny filoha Mialy Rajoelina amin'ny ady ataony amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy mahavavy ny vadiny filoha frantsay Brigitte Macron. L'ITIDC, ni centre de prise en charge intégré des victimes de violences basées sur le genre mamasina ny vadiny filoha frantsay niaraka tamin'ny vadiny filoha malagasy Mialy Rajoelina anafonana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy no antony nananganana ny CPCI izay manam-pirofo ny fanolorantena ny vadiny filoha ny Repoblika Malagasy sady tompon-daka amin'ny ady amin'ny VBG eto Madagasikara Mialy Rajoelina. Ny andindiny izay vavoazatery ny fitiavana doni Ivarazata. Ny herisetra ara-tsaina sy ara-psikolojika no lohalarana amin'ny herisetra misy mitoroka eny amin'ny CPCI Mahamasina, manaraka azy ny herisetra ara-toe-karena, ny herisetra ara-batana ary ny herisetra ara-nofo. Taoriny ifandraisana tamin'ny fomba ofisialy ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny vadiny Brigitte Macron tety amin'ny lampam-panjakana Iavoloha dia niazo avy hatrany ny centre de prise en charge intégré na ny CPCI des victimes des violences basées sur le genre Mahamasina ny vadiny filoha frantsay Brigitte Macron sy vadiny filoha malagasy Mialy Rajoelina. Nijoro ny 10 novambra sy 2024 nandritra ny fankalazana ny Orange Day sy 2024 na ny andro iraisam-pirenena anafanana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ny CPCI. Fitarian'ny vadiny filoha Mialy Rajoelina izay tompon-daka ny ady amin'ny herisetra ny fametrahana ny CPCI. Ny fanokafana ny ivitoerana miady amin'ny herisetra dia ahafahana mitondra vahaolana maika, ilaina ary mahomby ho an'ireo niara ny herisetra ity. Maimam-poana ary anatin'ity ambaratelo tanteraka avokoa ny tolotra sy fandraisana tanana ny anivon'ny CPCI izay iarahany association fity miasa amin'ireo mpisehatra isan-karazany miady amin'ny VPG mba hampihenana ny tsy fitoviany lahy sy ny vavy. Naneo manokana ny fankasitrahana ny ezaka ataon'ny vadiny filoha Mialy Rajoelina ny vadiny filoha frantsay Brigitte Macron. D'abord une très grande émotion devant le témoignage de la petite fille que j'ai rencontrée, de la jeune femme qui nous fait mesurer l'horreur de ce qu'elles vivent. Et tous les types de violences, on parle de violence physique, violence verbale, violence psychologique, violence économique, violence sexuelle, à tout ce à quoi elles sont exposées. Donc c'est encore une prise de conscience de l'intolérable. La première chose, et je veux dire à quel point je vous remercie la première dame de tout ce qu'elle fait, parce que je mesure ce qu'une telle maison peut apporter, mais il va falloir beaucoup de maisons comme ça malheureusement pour pouvoir qu'elles récupèrent leurs droits, parce que fondamentalement c'est de ça dont il s'agit, la prise de conscience d'abord de leurs droits et comment les aider à se défendre et comment les aider à se reconstruire. Raha ny antotanisy avy eo anivon'ny CPCI Mahamasina dia mitotaly 3,7 sy iray alina ireo olona ny anjadin'ny herisetra nandalo tao amin'ny ivitoerana io teo anelanelan'ny novambra sy 2024 hatramin'ny aprily 2024. Mitotaly 7,3 sy iray alina kosa ireo trangana herisetra noraisina an-tanana teo anelanelan'ny 2024 sy 2024. Ny herisetra ara-tsaina sy ara-psikolojika no lohalarana tamin'izany. Manaraka azy ny herisetra ara-toe-karena, ny herisetra ara-batana ary ny herisetra ara-nofo. Aorian'izay dia niroso tamin'ny fitsidihana an-toerana izy ireo nanaraka ny circuit fandraisana an-tanana ireo olona hiara ny herisetra atonga manatona ny CPCI Mahamasina. Nanamarika ny fitsidiana ara-panjakana ataon'ny filoha frantsay Macron eto amintsika ny fanaova ny mpiara-miasa eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny gouvernemanta frantsay androany aty ny Iavoloha.
Fifanarahanam-piaramiasa goavana miisa valo no vitatry ny androany natrika izany fanaovantsony izany ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha Emmanuel Macron anisan'ny tena goavana ao anatin'ny fanaovantsony fiaramiasa ity ny fandrosoana ny fanaterahana ny tetikasa volobe izay tetikasa anampy amin'ny famokarana herinaratra eo ihany koa ny fanarahanam-piaramiasa mikasika ny fanabeazana izay nahazona famatsiam-bola hatrany amin'ny 20 tapitrisa euro mahery tafiditra anatin'ny laharam-pamehan'ny fitondrana Rajoelina manokana tontolo ny fambolena mba hahatonga ny Madagasikara ho sopotra arabary sy ahavita tena ara-tsakafo anampy a Madagasikara atratra izany ny fanarahan-piaramiasa 20 tapitrisa euro izay iarahana amin'ny France 300 tapitrisa euro kosa ny famatsiam-bola avy amin'ny France amin'ny alalan'ny AFD ho an'ny fanjakana tsaran-tantana fampivoarana ara-toekarena sy mahaolona arantsika manontolo izany lanonana fanaovantsony piaramiasa izany. Il s'agit de l'accord portant établissement du bureau d'expertise France en République de Madagascar. Expertise France, en partenariat avec d'autres acteurs internationaux, accompagne Madagascar dans ses efforts de réforme et de développement. Plusieurs projets majeurs ont été lancés pour renforcer la gouvernance financière, soutenant la modernisation de la gestion des finances publiques. Par ailleurs, des initiatives structurantes ont vu le jour pour améliorer l'accès à l'électricité en zone rurale d'un montant de 33,2 millions d'euros et promouvoir une agriculture durable d'un montant de 40 millions d'euros avec des retombées concrètes pour les populations locales. Ces actions illustrent l'engagement constant d'Expertise France en faveur d'un développement inclusif et durable à Madagascar. Il s'agit du protocole d'entente instituant un partenariat stratégique entre l'Agence française de développement et le gouvernement de la République de Madagascar en matière d'investissement solidaire durable. La signature de cet accord marque un engagement fort et renouvelé du groupe AFD pour la période 2025-2028 de soutenir les investissements prioritaires de Madagascar dans une volonté partagée de promouvoir des solutions solidaires et durables au bénéfice de tous les Malagasy. Et toujours dans le cadre de ce document, j'appelle également M. Thani Mohamed Swahili, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de partenariats internationaux et de la francophonie. Il s'agit de l'accord relatif au volontariat international d'échange et de solidarité, encadrant l'action de France Volontaire à Madagascar, ainsi que l'accueil de volontaires malagasy en France. Il s'agit ici de l'avenant numéro 3 au contrat de concession entre l'État malagasy et la Compagnie générale d'hydroélectricité de Voulbé, relatif à la conception, au financement, à la construction, l'exploitation, la maintenance et au transfert d'une centrale hydroélectrique de 120 MW sur la rivière Ivonge et à la conception, au financement et à la construction de transfert des infrastructures associées y afférentes. Cet avenant constitue une avancée majeure pour le secteur énergétique de Madagascar. Le projet, centré sur la construction de la centrale hydroélectrique de Voulbé, s'inscrit dans la politique générale de l'État visant à renforcer l'infrastructure énergétique du pays. L'avenant numéro 3 au contrat de concession marque une étape significative dans la transition énergétique de Madagascar, concrétisée par l'entrée officielle de l'EDF dans le projet Voulbé. Il s'agit en premier lieu de la signature de 2 conventions de financement dans le cadre du Fonds commun de l'éducation.
Ces accords sous forme de subventions à hauteur d'environ 25 millions d'euros visent à appuyer la mise en œuvre de la politique éducative nationale en contribuant à l'amélioration du continuum éducatif, à la réussite scolaire, ainsi qu'à l'insertion professionnelle et socio-économique durable de la jeunesse malagasy, avec un engagement conjoint de plusieurs partenaires techniques et financiers. Le dernier document à signer concerne l'accord relatif à la deuxième phase du projet d'amélioration de la productivité agricole à Madagascar, ou PAPAM2. Ce projet financé à hauteur de 20 millions d'euros, dont 15 millions sous forme de prêts concessionnels et 5 millions à titre de dons, vise à renforcer la résilience d'un système agricole durable dans plusieurs régions du pays, en parfaite cohérence avec les priorités stratégiques du gouvernement malagasy. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous voici au terme de cette cérémonie de signature d'accord. Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence et votre engagement à nos côtés. Ces signatures marquent une étape importante pour notre coopération et le développement de notre pays. Merci à tous nos partenaires et invités. La cérémonie est à présent clôturée. Merci à tous. Leo amizay lahy fomba vaovao hatrany fampitomboana ny fampiasam-bola sy ny tohana ara-toekarena ho an'ny Madagasikara no antenainy ny olom-pirenena amin'ny fihaonana eo amin'ny filoha malagasy sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha ny nambarany olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany tokony tsindriny ny filoha malagasy ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy hoy ny olona sasany. Ny fananganana orinasa sy ny famoronana asa ateraka izany kosa no tena andraindray ny tanora araka ny faneho-kevitra nataon'izy ireo androany teo amin'ny fandraisam-peon'ny Iantra Rahalalarysoa Marcelin Ndrembavonjy. Dia ny tokony hoentiny mahatsara tokony hoentiny dia zao hoe misy tombontsoa ara-ekonomika izay hita ny vahoaka mivaingana iaina ny malagasy ny fahatongavana tokony misy an'izay zay le tombontsoa mba handradraika. Mety ho fanahiana dia izay eritreretin'ny olona dia zao hoe izy tonga eto io dia ny intérêt no mahamay azy fa tsy ady ny intérêt malagasy izy. Any tokony ho fonga fiadiny dia tsotra hoe jereny manokana mihitsy le tena tombontsoa amin'ny malagasy ka raha zavatra tsisy tombontsoa ho an'ny firenena dia tokony tsy ataony. Mba mahazo avantage kokoa hoe ohatra hoe misy zavatra hitany hoe monko ohatra dia mba manampy izy na ohatr'izany hoe mety ho tonga amin'izay hoe famatsim-bola hoe misy hitany hoe tsy ampy investissement na ohatr'izany dia hanampy izy. Resaka asa ho an'ny tanora izany tena indraindray ny tanora. Hoe mety misy tohana indraindray satria marina ilaina mihitsy izany famatsim-bola aloha izany raha ohatra ny eo amin'ny resaka asa na fotodrafitr'asa asa na fampianarana surtout dia famatsiana sakafo an'ilay zazabadinika sy tsy manana. Amiko manokana aloha raha ohatra ka misy fahatongavana vahiny ohatran'ireny tsy hitako izay maharatsy azy satria matotonga eto dia misy zavatra ho eritreretiny hodinina na fandriam-pahalemana ny fiaraha-miasa tsy ny sisa zay tsy hitako izay maharatsy efa natao hatramin'izay. Anainga iazo an'i Rome anio ariva ny Monseigneur Désiré Cardinal tsara hazana amonjy ny fandevenana ny Papa François izay tanterahana ny sabotsy izao no amonjy ihany koa ny fividianana ny Papa vaovao raha ny nambarany androany taorian'ny Eucharistie masina isaorana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ireo fahasoavana noraisin'ny Eglizy sy Madagasikara tamin'ny Papa Ray masina François tombony sy voninahitra lehibe ao Madagasikara ny fananana solotena andray anjara amin'ny fividianana izay Papa vaovao raha ny fanazavany mampitiana Andrembolona omegarany avitsanina. Anisan'ireo voasa anatrika ny fandevenana ny Papa Ray masina François ny Monseigneur Désiré Cardinal tsara hazana mbola nanatrika ny Eucharistie masina isaorana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra no ireo fahasoavana andraisin'ny Eglizy sy Madagasikara tamin'ny Papa Ray masina François izay fotoana ny ombonandreo mpino katolika rehetra maniran-tany androany ny Monseigneur Désiré Cardinal tsara hazana araka ny fandaharam-potoana voafaritra anio no anainga iazo an'i Roma
ity kardinaly malagasy ity. Ny hariva iainga ho an'ny Roma dia amin'ny sabotsy zao ny fandevenana dia avy eo hita eo ny fifidianan'ny papa fa vita ny fifidianana zay vao mody aty Madagasikara ka dia hoentsika ihany ny fizotra ny fifidianana dia hariva miainga ho an'ny Roma. Hiatrika ny fotoanandro fifidianana izay ho papa vaovao ihany koa ny kardinaly malagasy no mafisiny fa misy ny fianianana atao mba hitoetra ho tsy ambaratelo ny fizotry ny fifidianana sy izay safidy ataondreo kardinaly mandray anjara. Tsy manana fironana manokana araka izany ny kardinaly malagasy no mafisiny kosa nefa fa tena manandanja ho an'ny Madagasikara ny fananana solo tena andray anjara amin'ny fifidianana zay ho papa Ray Masina. Tsy ambaratelo secret be io ary normalement sa manao serment alohan'ny fidy ka dia sarotra laza hoe iza fa dia fanahy masina no antenaina itsilo ny evêque ny kardinaly tsirairay mba ahita papa anohy ny asa arahana ampinoana tahaka ny papa François. Kardinaly fanampy malagasy andray anjara amin'izay inona ny mahazava-dehibe an'izay ao Madagasikara zava-dehibe zany hoe atsika malagasy mba nisany mandray anjara reharehantsika ary koa entambavaka mba ahisafidy tsara. Ny Monseigneur Désiré Cardinal Tsarazana no kardinaly malagasy fahatelo andray anjara amin'ny fifidianana zay ho papa Ray Masina taoria ny Monseigneur Victor Cardinal Zafimatratra ny taona 770 sy ny Monseigneur Gaëtan Cardinal Zafindratandra ny taona 510. Raintsika ary izao ny resabe. Ny pejy ny Timi fiara-miasa maro lafy amin'ny Madagasikara izy Frantsa no ny fampitinian'ny filoha André Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron teto amin'ny lampam-panjakana Iavoloha voaresaka tamin'izany ireo tetoka manandanja ireto ny fanamboarana ny barrage hydroélectrique ao Tetezambato izay amokatra herinaratra manana tanjaka 100 mégawatt fanavaozana manontolo ny lalam-by Antananarivo Toamasina fanomezana fiaran-dalim-by ho ampiasain'ny FCE. Fametrahana ozinina mamokatra zezika eto Madagasikara mba anatratrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo, fampiofanana sy fanovafisana traikefa ireo mpitsabo sy mpandidy malagasy any Frantsa, fananganana Université de Référence eto Madagasikara izay ampifandraisana ireo université lehibe ao Frantsa ary ny fampodina ny kabeson'ny ampanjakatoera eto Madagasikara. Ny pejy La Chasse Info Rome nafindra amin'ny Casa Santa Marta ao Basilique Saint-Pierre ny vatamangatsika ny Papa François roandro taoriny nahafatesany manomboka androany ka hatramin'ny zoma dia afaka manome voninahitra sy manome veloma azy farany ny mpino na ny olon-tsotra. Ny sabotsy izao no ataony fandevenana azy amin'ny toerana efa nifaritany. Avy anatrika izany ny filoham-pirenena maro maneran-tany. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany sy ny eton an-toerana androany tena tao ambony Papa Ray Masina Madagasikara ny vahoaka malagasy ary tamin'ny alakamisy masina teo dia ny evêka malagasy iray no tendreny farany dia ny evêka ny Feno Rivo Atsinanana. Raha nisy ny dian'ireo evêka tany aminy dia tsy adino mihitsy ny nanontany ary nivavaka ho an'i Madagasikara. Efa intelo no niraisy ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina ny aina ny fiainan'ny fanetretena, ny fitiavana, ny madinika ary nanankina ny fiainana tamin'ny Masiny Maria i Papa François. Nanana ny finoana sy ny fanantenana ary ny fampiraisan-kina sy ny fampiambonana indrindra ny fitiavana eo koa ny fikatsahana ny fandriam-pahalemana hiatana ny vahoaka eran'izao tontolo izao. Ny pejy Katolika News Kardinal Désiré Tsarahaza no teratany malagasy fahatelo andray anjara amin'ny conclave izay ifidianana izay ho filohan'ny Eglizy Katolika maneran-tany. Hatramin'ny androany dia misy 530 ireo kardinaly latsaka ny 20 taona afaka mandray anjara amin'ny conclave ary isan'ireny ny Monseigneur Désiré Cardinal Tsarahaza izay 70 taona ankehitriny, ny Monseigneur Nicolas Cardinal Bicok izay vao 20 taona monja no zandriny indrindra amin'ireo kardinaly. Ny Monseigneur Victor Cardinal Zafimatratra no nandray anjara voalohany tamin'izany conclave izany. Ny 20 hatramin'ny 20 aogositra 770 tamina voafidin'ny Papa Jean Paul
voalohany sy tamin'ny 14 ka hatramin'ny 16 oktobra 1770 tamina voafitany Papa Jean Paul II. I Monseigneur Gaëtan Cardinal Zavatra Tandra kosa no faharoa izay nandraintsara tamin'ny conclave ny fidianana ny Papa Benoît XVI ny 20 ka hatramin'ny 7 aprily 2022. I Monseigneur Jérôme Cardinal Rakotomalala kosa dia tsy nandraintsara tamin'ny conclave ny fahavelony. I Papa Paul VI no nanendry azo kardinaly nandritry ny consistoire ny 20 aprily 2017. Tsy nisy malagasy kosa nandraintsara tamin'ny conclave ny 12 sy ny 13 martsa 2024 izay nahavoafidy ny Papa François. Ny pejy 24-17 hidany aba amin'ny entana sinoa hoy Donald Trump. Nilaza ny filoha Amerikana Donald Trump fa avo be loatra ny aba 570 isanjato alaina amin'ny entana sinoa izay misy any États-Unis ka ho ampidinina izany. Nefa kosa tsy ho aotra isanjato raha ny nambarany. Ny aika izy fa mikorontana tsy faly amin'ny ady amin'ny aba antrerana nataony ny tsenam-bola sy ny Amerikana. Fampitandro ny filaminana hatramin'ny 2 isa no miatrana amin'ny faritra maro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao. Manan-kiratra amin'ny 10 aprily ny fepetra manokana napetraka ao teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena. Ankoatra ireo miaramila manao fisafona manao fanamina sivily, ampiasaina ihany koa ireo caméra de surveillance napetraka sy ho an'ireo olon-tsotra manamorona ny sisin-dalana amin'izao fandraisan'ny Madagasikara ny fitsidiham-panjakana izao ho fanamafisana ny fitandrona ny filaminana. Mampitiana Andremololona Omega Nevjanina. Vao mangiran-dratsy androany dia efa nahitana mpitandro ny filaminana niatrana teto alohan'ny lapan'ny tanàna teto Analakely. Toerana maro ihany koa nahitana mpitandro ny filaminana na mandeha fiara na mandeha tongotra na mijanona tamin'ny toerana samihafa. Tafiditra anatin'ireo fepetra napetraka amin'izao fandraisan'ny Madagasikara, filoham-panjakana maromaro ireo fepetra ireo no mafisina bebe kokoa mantsy ny fitandrona ny filaminana. Eo amin'ny 2 mahery zany izay ny asa isanandro, any hoe ny polisy ihany tafika ny zagaty izay namana haka zany amin'ny vedinina Antananarivo ny commune Vako ny district Bodakimo, district Natany Bobaraklano sy ny Atsimondany miaraka amin'ny préfecture Antananarivo. Araky ny lalàna moa zany, araky ny lalàna velo eto amintsika rehefa misy ny manifestation zany dia tokony angakahana fahazahoan-dala eo anivony manapahefana mahepa zany manapahefana afaka manome anjaika rehefa tsisy zay dia fandika-dalàna ny anaran'izay ao antsika tsara ny mahafantatra an'izay fa rehefa tsy nahazahoana autorisation na fahazahoan-dalana dia tsy manara-dalàna zany ary vony zay ny defepeta fanaraka amin'ny lalàna sy amin'ny asa geta-maisana. Nalalaka kosa amin'ny ankapobeny ny fifamoivoizana tamin'ny ity androany ity, na dia izany azy nanamafy ny teo anivon'ny polisy pirenena fa tsy misy ny fandrarana ny fivezivezena na ho an'ny olon-tsotra na ho an'ny fiara. Misy kosa ireo lamina manokana amin'ny fotoana andalovan'ireo olona manan-kaja samihafa. Fivezivezeny olona afaka mandeha ny fiara fa kosa ny mahatsika hoe mandray vahiny atsika dia misy ireo olo manan-kaja izay mivezivezy izay mamonjy toerana fivoriana ka aotsika rehetrarehetra zany no anaraka fandamina izay apetraka ny mpitandro filaminana. Mety misy fotoana kely fanatapahany lalana fa aotsika mba alana izay atao hoe faharetana kely izay. Manan-keratra amin'ny 20 aprily ho avy izao moa ity fepetra manokana ity raha ny fanazavana trany. Raintsika ireo vaovao tapatapana. Tena faly be mihitsy izay satria milamina be ny tanàna, madio tsara, tomobilinay mandeha any tsisy embouteillage vetivetika dia tonga amin'izay toerana tokony alehana. Voavonjy ara-potoana daholo izay tokony atao. Mandalo fotsiny izao tsy maharitra sady urpa. Faengana izy ho tonga aty sa telefona. Il faut pas oublier que la France c'est toujours le premier partenaire de Madagascar. C'est par la Val de la France qu'on a tous ce qu'on a. Tokony ampiana fa mahantra atsika malagasy amin'izao fotoana izao mahantra isika. Asy ny ara-pivelomana rehetra mihitsy, ara-bola, lafiny ara-bola. Dio ny tanàna aloha no mahafinaritra ny jiro fahadiovana amin'izao, mahafinaritra mihitsy. Indra ny mba hitoy izao fahadiovana izao.
misy filaminana lamina tsara aloha le tamin'izao eto amin'ny tanàna. Fa tena misy ankony an'ireo mpivarotra ve le fandaviana apetraka ny commune amin'ny fadika? Misy ankony betsaka mihitsy ara-pahasalamana. Tsy mahakasika ireo mpiasa tena ny famaritana ny androandroany ho an'ny tsy fiasana. Raha nambaran'ireo mpiasa tena izay nanohy ny asany andavanandro androany. Ireo mpiasa tena avokoa moa no tazana nanohy ny asa mandraraha andavanandro tamin'ny androany 13 aprily, andro natao tsy asana fa handraisan-karama. Tadiavina androany ny anina hoanina androany ka tsy maintsy miasa na andro tsy fiasana azy raha nambaran'izy ireo. Ireo tranombarotra, cybercafé, toeram-pivarotam-panafody, mpanjaitra, mpivarotra-masaka, ireo avokoa no tazana nanohy ny asa androany. Vitsy anisa ihany izy ireo raha manodidina ny Analakely sy Mahamasina manokana. Misy akony lehibe amin'ny fidiram-bola ireo mpiasa tena ny mandingana andro iray tsy asana raha nambaran'izy ireo ka tsy maintsy manohy ny asa fitadiavana. Mpiasa tena dia io zany efa velomanay. Dia izay tsy afaka amin'izany izay fa tsy mety mitaditady fandaharam-potoana moa dia arak'ilay hoe filoam-pirenena ho avy dia tsy mety manajy an'izay zay amin'izay fotoana izay. Tsy mikatona meloa izay fa dia manaraka fipetra fotsiny. Nisy ihany koa nefa ireo tranombarotra sasany izay nanaja ny andro tsy fiasana ka nanidy ny tsena ny androany. Ny asosa ny tsena zay aty zay zany mibaiko hoe efa hoe tsy andro tsy fiasana androany dia manaja le andro tsy fiasana zay dia mba any tsena zany zay zay no dia mba hiala fotsy kely. Ankoatr'izay, tazana teny an-kianja niasa ihany koa ireo mpanao gazety sy ireo mpitandro ny filaminany. Midiohatrantsika eto anatin'ny fampalaam-baovao ny 20% ireo aretina mahazo ny olombelona eto amintsika ankehitriny dia vokatry ny fihinanana sakafo misy akora simika afaka misoroka karazana. Aretina maro isorohana amin'izao ny fihinanana ny blestafarine izay fanampin-tsakafo azo avy amin'ny vary mainty. Ny fisiny tombotsoa maro ao anatin'ny blestafarine no antony izany toy ny karazana vitamina 9 karazana. Toerana maro manerana ny noso no efa ahitana ny vokatra farina ho an'ny tomasina manokana dia eo ampitany CSP2 Ankiriry no ahitana ny toeram-pivarotana Blest Farina. Reportage Sonirina Patrick Aimsa Judica. Avy amin'ny orinasa Blest Farmine, orinasa tantsaha mamboly ny ompy mamokatra zay zany ny Blest Farina, complément alimentaire ozy ny teny frantsay na famenonan-tsakafo. Fantaro fa ny 9% ny antony aretina mahazo ny olona amizao zany dia avy amin'ny sakafo tsy manjary zay betsaka zavatra chimique. Ka noho izay namorona an'ity Blest Farina ity zay sakafo izy io fa tsy fanafody azo hoanina mandavan-taona ary reto ny toetoetrany. Betsaka antioxydant, misy anaky 7 ny antioxydant anatin'izy io. Ny vitamine misy any amin'ny 8, ny oligo-éléments sy sels minéraux any amin'ny 6. Ka raha sendra manahirana anao reto karazana reto na santiona no tany saiko reto na tsy tianao azo ny vatanao amin'ny androany fantaro fa manana andraikitra anao hividy Blest Farina zay manala ny olana ara-pahasalamana maro. Atomboko avy aty amin'ny loha, ohatra olona marary andolava misy sinusite, ny olona be stress, ohatra hoe misy goitre anao, ny vatagna amin'ny ankapobeny ohatra hoe reradava, marary andilana, marary lamosiny, mbola agnatin'izay koa ny lalan-kanina manontolo sahala amin'ny hoe aretim-bavony, ny ninona moa izy ity, ny misy rivotra anaty kibo sy ny mitohana, ny kanserana nono, ny aretim-po sy ny tension koa dia vitany tsara mihitsy satria manadio ny ra. Santiona an'ireo tany saiko ireo vokatsoa ara-pahasalamana azo avy amin'ny Blest Farina fa mety mbola misy tsy voatanisako. Dia anentanana antsika amonjy an'ireto toeram-pivarotanay zay efa manerana ny Madagasikara. Eto no zany zao Ankiriry tsika eto ampitan'ny hôpital CSB2. Misy koa ao amin'ny Super Musique Analakely, misy ao amin'ny Box 13 Bazar be Ankily Soifilure Tuliara. Mahajanga ao Amanga amin'ny parapharmacie Alphaker. Misy Diego amin'ny Radio Catholique Faniry. Ambanja misy ao amin'ny dispensaire Saint-François d'Assise. Mbilobeo coiffure Tsarasoa. Ambatondrazaka ao massage Jambert
madio tsara kofa fampitany pharmacie tsara taloha manoro ao amin'ny radio katolika Masova Vatomandry ao amin'ny Barayanitra Bricaville misy ao amin'ny garage Capricorne Fenirivesta misy ao amin'ny Franky Yaourta ao Bazar B Soneranivongo misy ao amin'ny épicerie Dr Christophe vavahadin'ny hôpitaly ireo toerana afahanao manjifa ny Blesta Farina raha tianao ny iala amin'ny karazana aretina maro zay notanisaiko teo. Numéro de téléphone de 034 05 621 76 vidéo Blesta Farina fa amaha olana tsy ampoimpoizinao mihitsy ny zavatsoa azonao amin'izy ity. Mitohy hatrany ny fivoriana anatin'ny spring meeting na ny fivorianam-be karakara ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena fanao isan-taona any Washington. Mifanitsy araka izany ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fivoriana ka ny talata 20 aprily dia ny fivoriana ny vondrona Afrika roa ny fivoriana irahana amin'ireo mpiara-miomby antoka ny African Finance Leadership Forum no nandraisan'ny délégation tare ny ministre ny toe-karena sy ny teti-bola mitatra izany Abraham Razafi. Totoza tany Washington DC ny fivorian'ny vondrona Afrika roa izay ao anatin'ny banky iraisam-pirenena araka ny fanao isaky ny fivoriam-be isan-taona. Nandritra izany nanaovana ny fandaniana sy fankatoavana ny tatry ny fivoriana farany teo izay natao tamin'ny volana Oktobra 2024 nandritra ny annual meetings. Taorin'izay dia niroso tamin'ny fivoriana manaraka ireo mpikambana kateboka lehibe roa nasongadina fanolorana ny paikady ny birao ny administratera izay natotry Harold Tavares tondra tenin'ny vondrona vokatry ny firaisan-kina sy fiarah-mientan'ny firenena afrikana na ahafahana nanomboka aingana ireo tetikasa lehibe. Noresana ihany koa ny fanomanana sahady ny Caucus African any Bangui maneho indray ny firaisan-kina sy ny finiavan'ireo firenena ao amin'ny vondrona Afrika roa ity firenena ity. Melabelarana anarana ajevitra ny karakaran'ny African Leadership Magazine tao amin'ny US Capital ary loha hevitra hoe fampiasam-bola ho amin'ny fambalosona ny Afrika ao anatin'ny filaminam-baovao maneran-tany. Nasongadin'ny ministra Rindra Asimbelo Rabarnery Narson ny fanetsihana ny hoenti-manana anatiny ahafahana mamatsy ny fampandrosoana eto Afrika. Notsindriny fa azo tanterahana izany amin'ny alalan'ny fananganana orinasa, famoronana asa, fampijirana ireo sehatra tsy ara-dalàna ho amin'ny ara-dalàna ary ny fametrahana tahiry-pirenena. Nandray fitenenana koa tamin'ity fotoana ity ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Max Fontaine izay nasongadina ny lanja ny tontolo iainana amin'ny lafiny ara-toe-karena. Nambarany faloharan'ny mbola mitombona ihany koa ny sehatra toy ny fizahan-tany izay miantehatra amin'ny tontolo iainana voaharo. Jonathan Dramato, ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tao amin'ny masovon'ny Madagasikara any États-Unis, ny délégation avy amin'ny Vista Bank Group izay mpampiasa vola misehatra amin'ny tetikasa maro. Noresana manokana ny fanamboarana foto-drafitrasa toy ny tobim-pahasalamana sy ny toeram-pitsaboana. Anaraka azy ireo avy eo ny avy amin'ny GSA na ny Global Sovereign Advisory izay nitondra fanazavana mahakasika ny tolotra omen'izy ireo amin'ny maha kabinetra mpanampy ara-teknika azy. Tolotra izay mifandraiky amin'ny fitantanana ny trosa. Fanazavana ihany no nentiny ireto mpiara-miombonantoka ireto. Mbola etoy amin'ny andro fahatelo ny fionana ao anatin'ny spring meeting a Washington. Mbola tao anatin'ny fampiaraham-baovao antsika tsy nahy ny fitantanam-bola ny ankamaroany ireo bentanana voalany teo ary mitiraka fasahirana ho azy ireo izany miafara amin'ny fampidirana ponja ireo bentanana nisy fahaizana mitantana ny vola raha ny tatitra tsy maintsy omenina fiofanana ireo bentanana mba ahaizany sy mitantana ny vola raha ny fanazavana antony tonga ny loholona diandaza audilance ny mpiara-miombonantoka nanome fiofanana ho an'ireo bentanana misy 20 amin'ny faritra Sofia ny farany herinandro teo zoro Barajon. Tsy voatery nanao kolikoly na nanodikodom-bola no mahatonga ny bentanana ho ampidirina aponja ary betsaka amin'izy ireo no tsy mahay mitantam-bola. Io tsy fahaiza mitantana io no mahatonga ny bentanana hiditra aponja noho ny tsy fampiny ny fiofanana. Hoy ny bentanana iray ao amin'ny faritra Sofia niatrika ny fiofanana. Tegna mahatsapa tokoa fa ilaigny dia ilaigny ny zay fampiofanana satria fantatsa tsara fa tsy misy toerana ianarana ny fitantanana maha-bentanana ka zay indrindra zany no isorana ny fitondram-panjakana. Zay zao fa
helahela nanaovagna azy mbola maro fogna zany zavatra tsy fantatra satria efa eo raiky amby roapolo tagno zany nanaovako be ny tanàgna tao amin'ny commune Ralambilombe fa mbola misy fogna zavatra tsy fantatra ka tsara fogna zany ny fisiany le fampiofanana vonina tanteraka ny lolona sy ny mpiara-miombonantoka anome fiofanana ny ben'ny tanàna hoy ny lolony mahajanga tiandaza Odilon tsy mora mantsy ny andraikitra miandry ireo ben'ny tanàna indrindra fa ny fitantanam-bola hoy hatrany ny lolony mahajanga nandritra ny fampiofanana nomena ireo ben'ny tanàna nisa 20 tao amin'ny faritra Sofia ny herinandro teo andraikitry ny lolona raha teo ny mia ny vondromahoaka patra itsinjaram-pahefana indrindra fa ireo ben'ny tanàna fiofanana mahakasiky fitantanana inona ny tokony atao inona ny tsy azo atao dia fitantanana amin'ny ankapobeny dia zay zany nahatonga ny anteneran'ireo olona izay taritiko eto moa zany dia nitondra ireo manam-pahaizana manokana mahakasiky izany ny ao amin'ny tribunaly financier ny ao amin'ny Bianco ny ao amin'ny PAC ny ao amin'ny inspection générale de l'État indrindra moa ny ao amin'ny ministre ny décentralisation dia tonga eto ireo isorana dia ny tanjona moa zany dia mba ahafantaran'ireo ben'ny tanàna ireo inona ny azo atao inona ny tsy azo atao alohany andraisana ny adidy zay makadiro ka aleo misoroka tozay mitsabo raha tsy efa dia manana ilay teti-bola 30 tapitrisa ariary isa-taona ny kominy ary tsy maintsy manana anjara amin'ilay teti-bola nisy ady azony solomavamahoaka izay tsy maintsy anamboarana foto-drafitrasa any amin'ny komina tsirairay fotoana zao izy ilantsika ny voambolana ity indray ny voambolana inarana sy fakazarana mampiasa azy mpanaonao nefitra ny voambolana hoe mpanaonao dia ilazana amin'ny fahazarana fanaovan-javatra tsy mifanaraka amin'ny fenitra takiana akory na koa tsy angaliana fa manenjika isa fotsiny amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe agir moyennement na agir médiocrement na koa hoe faire à peine voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy manontany tsara rehefa tsy azo izay nampianarina fa aza mety olona mpanaonao ka hoe rehefa vita dia izay fa aleo ihany vita tsara izay atao na koa hoe raha mpanaonao no antsonao anampy anao dia andravany efa vita fotsiny izany hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy tsara trano mandinika fa aza enti-po fotsiny ka tsy ahatafita hatrany farany dia lasa ho voasikaja amin'ireo mpanaonao fotsiny avy eo rehefa izay ary ny fahitantsika dia azontsika malagasy izarana tsara ny milaza sy mampiasa ity voambolana hoe mpanaonao ity mba ilazana olona tsy miangaly fa manao zavatra iray tsy mifanaraka amin'ny fenitra takiana akory sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagascar marantsika zao ny eo araha hoe Parents, offrez une éducation de qualité à votre enfant avec Ila School. Ila School est située à Batrouk, ex-bureau PAM. Ne tardez pas, les places sont limitées. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena. Manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Norolotra ao anao. Moteur. Action. Zay ny safa nahitanao ary fiakarany tatsirena na mbola normal tsara mihitsy papier nefa manao ana ty papier règle tsara be io ny vidiny tena mihitsy za manko hitanao fa tsy tena zaly izy fa karata gris ato vidiny tena zay aloha hoe za kosa aloha tsy tena nanombana hoe ambony be fa moteur hitanao reny feony sady voavy natao vidange ty de tonga de iny zany vidiny de afaka tonga de manao virement fotsy tsika any amin'ny banky allô nga mbola misy atsona patron allô 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 maheno ohatrany tapatapaka be nga lavitavitra be izy zany aty an-tanàna zao aiza hoaiza nareo zao allô tapatapaka be wa aiza hoaiza wa zao aty Amerika Sinina aty zao zay efa vita le se tena tsara be mihitsy le tomobile fa le vidiny ny tonga de iny ihany mandeha tsara zany le affaire ao mandeha tsara hoanako miandry anao hoe ahoana zaniko
Any aninona re zao? Allô? Aiza? Allô? Aiza ho aiza? Imerika sinina wa? Ay, manina tao dia tohizana kely ny lalana. Any Moramanga any. Aiza? Any Moramanga. Tasy aloha, manino raha batao dia makany Moramanga. Paano izy mifampiandra amitsika? Tsy mety zany ko ho any Moramanga reny tsika nefa ny gasoil lalany teo aro tena tsy Allô? Allô? Maheno? Maheno ako, maheno. Tapatapaka be. Tsy mety io le makany Moramanga zany. Fa toa dia eto ihany. Fa manina raha glady be ngany adala ao. Allô? Allô? Awa, kely. Resinao tsara izy. Efa tondra fitaovana. Allô? Efa tondra fitaovam-piadiana. Ay, to dia ataovy amin'ny fanaovana azy. Hoe ahoana? Allô? Ataovy amin'ny fanaovana anazy ho Hoe ahoana tsy azoko? Tonga dia vonoy. Allô? Vonoy ho Nonoy? Vonoina. Nonona? Allô? Tsy mahevy anao, tonga dia vonoy. Loloy? Allô? Tapatapaka be. Hoe ahoana izy ianao? Vonoina. Ay ve? Ok. Ratsy? Aterinao ry ambany reo nia dia any ntsika ho no maka an'ilay vola. Ampaneranao mandeha mafy be, manino mafy be dia henoko daholo le zavatra. Kasi mba le écouteur dia lasa kity main libre le talaka. Misy basy aty inona tsara le tena nonona inona tsara le tena tanjona. Lolona hono. Teneno fotsiny le tanjonao. Hoe jereo ozy izy le réservoir ozy izy hoe sao dia le mora nonono rehefa le tobilo mijanona any parakina foana. Tozy nonono avy eo dia tsy mety an'izany a. Tonga dia vitaiko a. Tonga dia ho vitaiko a. Tsy metsiketsika eo ka. Tonga dia polisy natroko fa ay zany kay le fika dia mody hoe mba manany any izy manany any le zoko be ato. Fa hividy mihitsy zay fa andrasona tsy metsika eo ianao. Jeren'ilay vola. Tsy metsika eo ianao. Efa miharatsy zao fiainan'izao mila mailo amin'ny zavatra rehetra. Coupé. Dans la boîte. Zay no metrahako ny veloma amintsika rehetra sy belandry mazava kosa hitondratsika ny songadina ao amin'ny ity anio ity. Zay ny fanetretena sy nahitsy fiteny ny paparay masina François ho ny Père Pedro Opeka nanana tombony manokana ny akamasoa no tsy tiany sy nasodrano ary fanampiana manokana tamin'ny mipetraka ho tantara Madagasikara sy ho an'ny Eglizy Katolika manontolo ny fahatongavany teto Madagasikara ka tsy tokony ho adinoana andritra ny Eucharistie masina isorana sy anoezam-boninahitra an'Andriamanitra no ireo fahasoavana no raisin'ny Eglizy Madagasikara tamin'ny paparay masina François tanterahana androany teny amin'ny Écart Saint-François Xavier Antanimena androany nanamafisany nonce apostolique fa fakantahaka ny Papa François amin'ny lafiny rehetra mitondra izay songadina androany izay imampitina andrembolona sy omegaranevitsana. Lamba fanompona nomeny Papa François azy tamin'ny fotoana nandalovany teto Madagasikara ny taona 2024 ity nosalora ny Père Pedro androany ity ranonambarany nahazo tsodrano manokana tamin'ny Papa François izy tamin'ny fotoana nanomezana izany. Olony fahatanterana ny Papa François ho hiatra ny Père Pedro marobe ireo fahatsarana nananany ary nanamarika manokana ny akamasoa sy ireo mponina eny aminy ny nandalovany Papa François teny antoerana. Ity Papa François ity tena papa hafa kely amin'ny papa rehetra satria nanitsy tena be mihitsy izy, nanitsy tena ary tahaka ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia teraka tany Tranomby niaina tahaka ny olona rehetra tsy nisy tsy nanambony tena na oviana izy ka le fahasoavana Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra hozerena amin'izany fiainana sotra izany fa tsy amin'ny fiainana feno fiavonavonana na feno tabataba na feno zavatra ty velany tsy ny akanjo tsy ny zavatra ty velany zava-dehibe fa ny fitiavana ny finoana ho ampony tsiraray avy ary ity papa ity tena niaina an'io
ary le fahasahina ny papa miteny ny marina ary jesosy niteny hoe ny marina ihany no ahatonga anareo olona afaka ny marina ihany be loatra ny lainga be loatra ny fitaka ankehitriny izao amin'ny toerana rehetra ka le fahamarinana ihany no avonjy antsika. Marobe ireo kristianina sy relijiosy lahy sy vavy ary olo-panjakana maro no tonga nanatrika ny Eukaristia masina isaorana sy hanomeza ambonahitra n'Andriamanitra no ireo fahasoavana ndraisy ny Eglizy Madagasikara tamin'ny Papa Iray Masina François no tanterahana androany teto amin'ny ekary Saint François Xavier Antanmenina. Samy nitanisy ireo toetra tsara sy nampiavaka amin'ny Papa Iray Masina avokoa ireo nifandimbina ndray fitenenana. Na dia tsy nampoizina ho lasa papa azy Papa François, tsy nampoizina ihany koa ny fahalasahany tampoka. Hitoetra ho tantara ho any izao tontolo izao, ny fandalovany teto Madagasikara sy ireo zavatra maro noentiny teo amin'izay sehatry ny finoana izay. Fankatahaka amin'ny laviny rehetra kosa ny Papa François. Il a consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie en 2022. Il a organisé des moments historiques comme la plantation d'un olivier dans les jardins du Vatican le 8 juin 2014 avec les présidents d'Israël, Shimon Peres, et de Palestine, Mahmoud Abbas. À plusieurs reprises, le Saint-Père a réprimandé les chefs d'État et de gouvernement, averti les chefs de guerre qu'ils rendraient compte devant Dieu des larmes versées entre les peuples, a stigmatisé le marché florissant de l'armement en lançant une proposition visant à utiliser les dépenses d'armement pour créer un fonds mondial pour l'éradication de la faim. Nanao zava-dehibe ny fijerenany hafa mialoha ny tenany hatrany Papa François, mila piariny kristianina izany amin'izao fiainana efa mihasarotra izao, hoy kosa ny Monseigneur Désiré Cardinal Tsarazana. Tsy salama izy nandefa hafatry ny ary sy voavaky olo-kafa namaky anatin'ny fahoriana anatin'ny aretina izy mbola mankahery izy mbola matsiano ny sahirana tany miady ny mahantra izy anatin'ny tsara modely tahaky Kristo Kristi ny tsara no fatsiana mbola mankahery ny hafa mankahery ny vavamasina ry avako modelintsika nanakany sakanaka ny Papa Masina ka atao sotra ny fiteny azy okatsika anaka azy alamy Kristi hiasa loha amin'ny hafa averobero zay hiasa loha amin'ny fiainany hafa akotika ndraiky hiasa loha amin'ny fiainany hafa raha sanareo zany atsika menakavy a mbola salavitra tandrasantsika ty. Nandritra ity Eukaristia masina isaorana sy hanomeza ambonahitra n'Andriamanitra no ireo fahasoavana noraisy ny Eglizy Madagasikara tamin'ny Papa Iray Masina François ity ihany koa no nanatanteraha ny fitondram-panjakana ny fitsapana alahelo ny Fiangonana Katolika. Dia izany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahana feno isika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.